zay moa volazany lalàna misy bidy atao eto amin'ny firenena tsy zava-baovao loatra ho aloatra le izy angamba raha mitenako satria efa nisy fotoana teo aloha efa tao anatin'izay mpiamboasy foana na nisy travamambre gouvernement tamboa dia efa nanateraka ny adidy teo anivon'ny HCC fa tonga ny kidiany zany manolotra an'izany koa teo anivon'ny mpiamboa. Ny ady amin'ny kolikoly dia tsy atao filamatra fotsiny fa raha nazy ny kibo anehoana izay fiasa makarara manaja ny lalàna manaja ny resaka intégrité izay koa miasa dia tonga eto izay mampiseho ny fanamparamparana satria amin'izay sy fibaran'izay mba ahafahana koa mandrefy anay rehefa tapitra ny mandraikitra ny raisina mba ahitana ny fanajana ny fenitsy ny famarinana amin'ny asa. Faharoan'izany koa tsy dia zay loatra rehefa ao anatin'ny disengera-panjakana koa dia efa mipetraka ny cellule izay entina miady amin'izay kolikoly izay miaraka koa amin'ny resaka politique interne izay miasa manokana amin'ireo sehatra asa rehetra izay tanterahan'io départementa io. Zay ny mahatokana général ataotranao ny version bianco moa ty zany ny amin'ny tenako manokana matevaka ny amin'ny HCC iny sy ny entraite équipe rehetrarehetra zay tonga loatra dia manambara fa manateraka ny adidy voalazany lalàna eto amin'ny firenena sy toeram-panjakana miady tanàna vaovao sy ny toeram-pirenena makasina. Marika ny fahavitany zany ianao monsieur le ministre iny zany ilazana fa mavita ianao dia ho an'ireo mpiara-miasa aminao secrétaire général ny tariny kapiletra sy ny tare isan-tsokajy dia ity ny profo ilazana fa mavita ny adidy ianao dia makasitraka vesatra ny adidinareo atao amin'izany fisahanana ny tanàna vaovao renareo tsara tanàna vaovao fanarenana tanàna vaovao sy toeram-pirenena fanambokezabe zany ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny malagasy amin'ny ankapobeny kakaireziny ianareo avita be amin'izany adidy zany. Voalaza ao tokoa fa anisan'ny fepetra fisoroana ny fanambaram-panana dia tonga ianareo manatanteraka an'izany mampiseho ny fahavononana anatanteraka amin'izay voatondro lalàna tsy maintsy fatao dia isaorana ihany koa ianareo noho izany ary omena ny fitaovana rehetra izay ahafahanareo manatanteraka an'izany andraikitra izany ianareo raha ny aty amin'ny branle aty ny adininy kolikoly ny fitaovana mahakasika an'izany dia ny hoe ahoana ny hoentina mba hisoroana ny kolikoly sitranga eo amin'ny fanatanteranareo ny asa. Efa fahavononana lehibe no nasehonareo nasehonao monsieur le ministre fa naseho ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy amin'ny fanendrena andreo tompona andraikitra izay isahana an'izany ataoko hoe rafitra manokana iadinan'ny kolikoly ao anatin'izay zay voatondro lalàna fa tsy maintsy atao. Ianareo koa anisan'ny nametraka an'izany ka dia akairezina farany tena farany satria ino mo filaza azy teo resaky ny mpianakavy izy ity dia fantatray tsara ny andraikitra zany secrétaire mpanjakana misahana ny tanàn-dehibe vaovao sy ny toeram-ponenany zany ka ilazany any hoe raha misy torohevitra hafa tadiavinareo izay fanandrify amin'ny anjaranay voalohany amin'izany no fanabeazana ny fisoroana ary fampiarana lalàna ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly fa mety misy zavatra mety ho afaka ohatran'izay dia vonona izy reto anome tamosoroka sy tolotanana anareo. Fantatray ny mahazava-dehibe n'izany asanareo sy ny andraikitrareo zany raha mitaha amin'ny hafa ka izay no anaovanay an'izay. Aza misalasala voalazana teo monsieur le ministre ny hoe amin'ny resaka tsenam-panjakana amin'ny fanomezana n'ireo trano zay vita raha misy tolotanana azonay omena ampangarahara an'izany ilazana fa madio sika miditra madio koa sika mivoaka dia vonona izay.